faniry ny diera vaviny rano anony ny faniriany fanako anao tahaka ny faniry ny tany karakaina ny fipaikany andony maraina andony maraina ny fiandrasako anao mila anao Andriamanitra marina ny etaeta mpiandrasako eto amin'ity tany fandalovany ity dia ny fahafahako mamantatra fa mety aminao ny fiainako mahafinaritra anao ny fiainako amin'le tena ilana ho any ijoroko ary zany ny antony androany maraina indray mahatonga tonga eto andre taritarana avy aminao anitsy andray fanapahan-kevitra anome tanteraka ny fahafahany fahavelomanao ahazo aina ato anatiko amin'ny alalan'ny fanekeko taria ny fanahinao masina tsy ezako no ampitrangana zany fa nampahalalana ny marina dia manokatra ny foko amin'ny etaeta fotsiny dia ho marina amiko ny tenin' Jesosy tompo hoe sambatra zenona sy mangetaita amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana vokiso zavatsoa eto amin'ny fanatrenao indray androany maraina amin'ny alalandro teny fiainana rehetra avy aminao mba hananako foendry aizako manisany androko andianako arak'izay programa sitraponao ny amiko Andriamanitra torak' izany koa zay tsirairay avy mino androany maraina fa manana an'izany etaeta vely zany zay omponay dia mitenena aminay androany famenanao zay mianaran' Jesosy amen. Ndaontsika itetanina mafy be ao any tompo a mba aza ho toerana tompoko ny fahafahantsika miaina ao anaty fahatanterahana. Resakantsika omaly mikasika momba ny atao amin'ny sekoly mpanasitranana hoe ny fototry ny fanasitranana ny fototra mampitranga le fanasitranana ny fanasitranana radinina dia tsy vokatry le hoe ezaka ny fahatsara-toetratsika miantoka an'le izy anao no natonga anao ho sitrana fa ny dia kapoka tamin'i Jesosy zay le fanamarinana hoentin'ny famonjena kapohan'i Jesosy dia disponible ho antsika amin'ny fanasitranana fa amoraina ho antsika amin'ny fanasitranana zay le fototro omaly rehefa manomboka asehotsika avy ao anatytsika ao tena hitantsika mihitsy ao anatin'le etaeta le olana ara-panahy fototry le aretina zay anamorana ny fanasitranana anao ety ivelany zay le hoe vitsy amin'ny olona no mba miteny hoe sitrano amin'ny fialonana Andriamanitra sitrano amin'ity toepo ty mandaingy tya mamitaka reo karazana tena toetra lalina any anaty mila ovana no irin'Andriamanitra tena hoe ho tonga etaeta ao anatinao ny elanao amin'le izy mba anamorana Andriamanitra ny fahafahantsika misitraka zay zavatra efa vitany hitanareo ny fanamarinana antsika dia mametraka fa ny zavatra rehetra dia efa disponible ao antsika ao amin'ny Kristy vonona ao amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra ilayntsika halleloja fa ny fahafahantsika misitraka an'le izy dia misy ifandraisany amin'ny fahatsaran'ny kalitao ny fiombonantsika aminy na ny fihavanantsika aminy dia hitanareo amoraina ny fahasarotana rehetra rehefa mety tsika teneno akaikinao rehefa mety ianao hoe dia tsisy fahasarotana eo amin'ny fiainana ka tsy ho amorain'Andriamanitra zany ho anao hoe amen. Ndao ntsika ijery le hoe fiainana ao anaty fahatanterahana ohatrany ahoana moa zany hoe fiainana ao anaty fahatanterahana zany ny fiainana ao anaty fahatanterahana dia ilay fiainana anananao fahatsapana ao anaty miatrika fahasarotana nefa renao mihitsy hoe misy fiadanana ny fahatanterahana tsy hoe tomombana daholo zay rehetra ilainao satria ninona zavatra anananao androany dia mety tsisy raha-pitso fa misy zavatra omen'Andriamanitra anao tsy tokony hatsapa mihitsy ianao ao anaty hoe areza le izy teo fa tokony renao amponao foana ny fisiny ho tafatoetra tsara ahoana no ahafahako miaina ao anaty fahatanterahana ohatrany hoe miaina amin'le tena volontén'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra tanteraka ahoana ny ahafahako miaina ao anatin'izany ny apôstôly Paoly dia niteny an'ity teny ity ao bokin'ny Kolosianina raisitsika ny bokin'ny Kolosianina Kolosianina toko 7:4 alleluia iny 4:4 ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny anaran'i Jesosy ary ao koa ozy izy ho ambony zany rehetra zany fitiavana
fa feno fahatanterahana zany. Toetra anankiray fotsiny a mitakian'Andriamanitra nanany olona anankiray dia miaina ao anaty fahatanterahana io olona tonga dia hitan'Andriamanitra eo amin'ilay position ny olona mety aminy. Inona lay izy? Fitiavana. Rehefa ao anatinao ny fitiavana, ohatra hoe jerena ianao tena tarafina fa tena io zany tsy amboamboarina fa tena hita hoe manana an'ilay izy ianao, dia mora be amin'Andriamanitra no mitondra anao hany amin'izay programa tiany hitondrana anao satria zay miporofo anehoana fa manana azy ianao. Nao ny antsika hijery anaty Baiboly fa nanetsika an'Andriamanitra zao a ny zahatoetran'ny Abrahama dia te hijery ny fatra ny fitiavana izy alohan'ny anombohan'ny programa goavana miaraka aminy. Tsy ny programa ho an'ny Abrahama no namaika an'Andriamanitra fa ny amantatra ny toe-pon'ny Abrahama mialohan'ny fotoana anatanteran'Andriamanitra programa miaraka aminy. Mahafantatra anao ny succès an'i Jesosy ray manontolo. Ny succès an'i Jesosy ray manontolo teo amin'ny androm-piainany. Ilay Andriamanitra tonga nofo naseho teo amin'ny olona teto an-tany izy. Fa naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy zany atao hoe halehibe amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Andriamanitra aloha voalohany indrindra nifandray tamin'ny olona mpitiavana. Ny hevitra ny olona tao anaty fahadisoany fa fony mbola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Tsy hoe efa tanteraka ianao vao napahitana fa nisy namonjy ianao. Fa tao anaty fahotana ianao nefa livren'Andriamanitra mialohan'ny fotoana niodinanao akory azy. Ny disponibilité ny famerenana anao sy ny famonjenanao vonona ao aminy. Fa fony tamin'izany ny dikany hoe fony mbola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Ahoana ary misehoan'izay endriky ny fitiavana izay? Nao tena hazavaiko tsara. Ny fitiavana dia Andriamanitra ary izy nanana an'izao fomba fijery izao. Izy no nitia antsika taloha, hozy izy mibokony Jaona voalohany. Izy nitia antsika taloha ary tsy mahay mitia azy tsika raha tsy izy ny nampianatra antsika ity sy nametraka ny fitiavany ho ao anatintsika. Ahoana misehoany zany zavatra zany? Toy izao ny tiavany antsika. Nomeny Jesosy ho faty teo amin'ny toerantsika na dia fony mbola mpanota azy sika. Mampianatra zany Andriamanitra mikasika momba ny halehiben'ny fitiavana. Teo izy Jesosy, ianao koa tiava. Fa tsy niteny izy hoe aoka ity na aoka ity. Tonga dia mibaiko Andriamanitra hoe tiava. Fa manana Andriamanitra no teny hoe tiava. Satria ny fanan'Andriamanitra, aitsika tsy anjery zay raha hvkl ianao mahafantatra an'izany Romana 5:5 zany. Io ny 5:5 Halleluja. Fa ny fanan'Andriamanitra nentin'Andriamanitra napidina ao am-potsika ny fitiavany. Amen. Zany hoe ianao io zany na dia mbola ataontsika aza hoe tsy tanteraka eo amin'ilay endrika tian'ilay fitiavana anehoananao. Eno tsara. Mbola tsy tanteraka eo amin'ilay endrika tian'ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatinao anehoananao. Dia tiako ho fantatrao fa manana ny fitiavan'Andriamanitra disponible ao anatinao ianao na dia mbola kizitina azy. Zany hoe tsisy ifandraisany mihitsiny amin'ilay réaction anao mbola iainanao andavanandro. Hitan'ny olona hoe hitsaran'ny olona hoe ino koa tena olona tena tsy zao mba vavaka. Dia ilay olona miteny an'izay momba anao fa Andriamanitra mahita fa misy zavatra ao anatinao. Apikely pasteur hoe ahoana ary ny fomba tena ahafahako mamoaka an'izay fitiavan'izay. Mamoaka an'izay fitiavan'izay eo amin'ny tontolo-piaina andavanandroko. Satria Andriamanitra efa nametraka an'ilay izy atao anatiko. Andriamanitra mibaiko aho hoe tiava. Tsy misady resety amiko ve zany Andriamanitra mba anana effort na ezaka kely mba ahafahako mamoaka an'ilay izy ara-potoana raha ohatra ka amin'ilay fotoana tokony andrasany ahy iny amoaka an'ilay voan'ny fitiavana
zavatra hafa no mivoaka. Ahoana ny fomba inona ny fomba anampiana mba ahafahako miaina bebe kokoa an'izay endriky ny fahatsarana izay iatrehako ny andavanandrom-piainako mba ahafahako miaraka amin'Andriamanitra iaino anatin'ilay fahatanterahana araka ilay voalaza teo am-boalohany hoe ary ny fitiavana ny feno fahatanterahana. Ahoana l'ilay izy. Hitanareo ny olombelona dia mijery ianao dia miaino ianao. Dia izay zavatra hitany masonao sy reniny sofinao dia maritra ny fisaintsainanao. Ary ny fisaintsainana dia mivadika tonga action, hetsika, mibaiko ny zavatra ataonao. Ny zavatra atao miverimberina dia manjary lasa habitude na fahazarana. Dia iny fahazarana iny rehefa tsy voafehinao dia lasa attitude alizy na hoe lasa toe-ponao amin'izay, lasa ohatrany hoe toetra mantarana anao. Dia rehefa tonga ao anatinao amin'izay le toetra dia eo amin'izay le tsona hoe tsy renao tsona mampiavaka an'le zavatra iainanao na mety na tsy mety. Raha tsara le izy dia mety, fa raha tsy mety le izy dia izay le atao hoe fahazara ndratsy na hoe fiaina paratsiana. Ao inona ary zany ny azontsika hifanampiana androany maraina. Ao amin'io toko voalohany nisy fotoana nandeha Elizabeta bevoka ny Jaune izy amin'io, zany hoe mitondra destin izy, mitondra anjara voatendry Elizabeta. Namangy azy vao maraina Marie. Dia salutation nataony Marie hoe bonjour Elisabeth. Eniny Elisabeth lay bonjour nataony Marie, Jaune ao akibony no mibitaka. Enao tsara ianareo. Enoy fa maninona Marie miarahaba, Jaune ao akibony mihetsika. Misy ifandraisany amin'ny destin hoentinao, anjara voatendry hoentinao ao amboaka avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra renesy ny sofinao. Hitanareo mahatonga ny olona anankiray, vehivavy anankiray ohatrany hoe mitondra voaka dia zao mitondra olona izy. Mitondra olona izy. Fa tsika tsy resaka mikasika mbona hoe vehivavy mitondra voaka, fa tsika miresaka momba ny olona anankiray mitondra destin. Jaune mantsy anjara Jaune mantsy ny anjely Gabriel no ny livre azy. Tonga tao akibon'ny Elisabeta rehefa nahalala ny Zakaria Elisabeta. Dia zao ny zavatra nitranga. Teny fikasana ny fisiany Jaune omanina no batisan'i Jesosy, zany hoe misy ifandraisany amin'ny famonjena ny fisiany noho izany anjara voatendry na tonga ny Jaune natao akibon'ny Elisabeta. Dia raisika amin'ny heviny ara-panaly izy, ianao io koa manana destin ianao ao anatinao. Ny fahavalony devoly tsy hoe ianao amin'ny maha olona anao, tsy hoe hanimba ny fiainanao anapotika, non, tsy any loatra le tanjony, fa ny atonga n'io programa an'Andriamanitra io tsy ho tanteraka. Dia inona no ampiasaina? Mampiasa olona be dia be izy hiteniteny foana. Dia raha vao tsy sivana eo antsofinao dia hisy fiantraikany eo amin'ny destin anao le izy. Allô? Fantatrao fa mahatonga ny olona manao otro-po, tsy mamela heloka, maka ala, dia vokatry ny zavatra henony daholo aloha, sy zavatra hitany masony. Avy ety ivelany nampidirina le izy. Avy ety ivelany nampidirina le izy. Zany mahatonga ny anjara voatendrin'ny olona teraka tsy tonga volana, maty am-piterahana, tsy tanteraka araka le tena ilan'Andriamanitra azy. Satria nahoana? Misy zavatra tokony ho fehezinao aloha. Tokony ho fehezinao le izy. Tsy tokony mila mianatra tsika tsy miaino zavatra tsy mampandroso. Tsy miaino zavatra tsy mampandroso. Zavatra rehetra ny ivelany, tsy zavatra reny sofinao dia ampidirinao ao anatinao daholo. Fa mila misafidy ianao iaino izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Ampandroso anao any amin'izay programa ilan'Andriamanitra anao. Hitanareo?
zay ny maharatsy ny zavatra ampidirinao satria ny sakafo ny mahavoky ny vatanao dia miditra eo amin'ny vavanao fa ny zavatra isy fiatraikana amin'ny fiainam-pananao dia miditra eo amin'ny sofonao. Ny dikan'izay mivava ara-panahy sofina maso. Mianao tsara ve nareo? Zay no atao hoe vava voalohany amoky anao. Noho izany rehefa mihinana ianao dia izay zavatra hoaninao ihany ny amaritra ny tanjakao sy ny herinao entinao makivakinao ny fiainanao andavanandro. Moraketraka sikivy ny olona rehefa tsy ampy teny avy amin'Andriamanitra. Mila tsika mijoro, mianatra, mifandray sy mihinana zay teny fiainana avy amin'Andriamanitra. Zany mahatonga tsika mila misy fotoana ianao maka fotoana kely, tsy hoe kory indray mandeha any le izy hoe mandeha indray mandeha sekoly dia mihaino indray mandeha anao satria amenina vao maraina le izy fa mba asivy fotoana rehefa any amin'ny alinalina ianao le mangina iny avereny le sekoly. Ao anatiny ianao mihinana azy dia mahatsapa mihitsy ianao ty zany le zavatra tian'Andriamanitra mbola anefena. Tsy possible ny zavatra anankiray ho tonga eo amin'le akanto mapety sy mahafinaritra ny maso azy raha tsy mandalo sedra sy fanefena eo amin'le dingana tena ilanao azy amin'izay fomba tokony hivoahany. Mianao tsara ve nareo? Ka le izy tsotry tonga eto an-tanysika tsy hoe amantatra ny sitrapon'Andriamanitra akory fa hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Mamantatra ianao dia miaina le izy, hiainanao le sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona anankiray atao hoe tsara fanoloran-tena ao anatren'Andriamanitra dia izay olona manaiky ny zotra sy tanteraka ary hiaina amin'ny fahatomombanan'izay antom-pisiana ilan'Andriamanitra azy. Ianao iny hoe tadidio tsara tsy olokolopony ianao. Andriamanitra efa manana an'izay voasoratra mialohan'ny nahaterahanao hitarafany hoe ty olony ty zao ny ilako an'io ary le tena ilako an'io olona io dia ty tanjony ty ny ilako anazy. Fa mahatonga le tsika tsy tafiditra tsara misokatra ao anatin'le antom-pisiana ilan'Andriamanitra atsika tsy vitatsika ny mampifanandrify ny fotsika hifanaraka amin'izay hoampon'Andriamanitra zay fotsiny. Misy safidy diso lalanao aloha anankiray. Faharoa tsy mba faniritsika ny aina amin'izany atao hoe fahatanterahana programan'Andriamanitra zany. Matetika ny programantsika no apetrakitsika aloha foana dia veritsika hoe zay rehetra mitranga eo dia avy amin'ny tompo. Enoy ny sitrapon'Andriamanitra tsy voatery hifanaraka amin'izay zavatra mety amintsika foana. Noho izany tsy ilaina ny fihetsem-po tafatoetra eo amin'ny nofo. Eo mpanompoana an'Andriamanitra tsy ilaina ny fihetsem-po tafatoetra eo amin'ny nofo. Fa rehefa nizatoetra ny Abrahama Andriamanitra zavatra tsy nety taminy takian'Andriamanitra taminy atolora Isaka tsy mahafinaritra zany. Andriamanitra zany tsy mijery izy ny hoe omenao azy ny 7 isan-jato ny fanoloran-tenanao fa Andriamanitra te ahita ny 100 isan-jato ao anatinao. Ary zay fahafenoany 100 isan-jato zay mampahazo aina an'Andriamanitra hitondra anao fangana any amin'ny anjara voatendrinao. Zay no mahatonga antsika mila mamono aloha ny ainao manjeritsika amin'izay zavatra tsy tokony ho inoana sy zavatra tsy tokony ho jerevana. Dia lasa amin'izay le mampianatra indray ry zareo tsy tokony hijery tele ony tsy any le izy. Tsy tokony hijery tele ony na eo analakely ianao tsy mila mijery tele, misy feo be dehibe mandeha ao, misy feo fanesoana avy any amin'ny fianakaviana, misy feo tsy mitondra fampaherezana mpandroso anao, misy zavatra maneso anao fotsiny hoe zao ve ianao no mivavaka hatraizany ihany, zavatra ohatroatra izany zay tsy mampandroso anao, tsy mampandroso le izy. Ianao mahalala tsara fa ny antom-pisiany fanomponao tsy hoe akory anao sy ny ahatonga anao hisitraka sy hiaina ny zavatry ny tany fotsiny. Ianao mahalala ao anatin'ny fonao fiombonanao amin'Andriamanitra fa ianao manana mandrakizay atrehana. Amen. Ary ianao miorina tsara ao anatin'ny karazana fijoroana vavolombelona maro-potitra. Tsy ohatran'ilay olona hoe hitady an'Andriamanitra teren'ny filana efa mandray sekoly foana tsika. Fa olona tena hoe miaino an'Andriamanitra mba hahatonga anao hiaina fahatanterahana hisitraka ny tsara an'Andriamanitra rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo rehefa ny toroteny manomboka tsy mampetanetana ny olona
satria tsy miresaka mikasika momba ny zavatra mapetipeti ny olona. Raha ny tiany olona ane dia zao misy karazany zavatra tsy dia tokony hidirana loatra ao anatin'ny ten'Andriamanitra fa safona fotsiny. Fa ny zavatra tena tokony hidirana dia hoe olako aloha zao no etoketo, zany hoe Andriamanitra zany amin'io koa ampiasaina. Zay le teneniko hoe tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy miaraka amin'ny fo vonona ny anaiky sy anompo an'Andriamanitra, fa tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra miaraka amin'ny fo mpampiasa an'Andriamanitra. Ary matetika ny sekoly ny finoana mametraka atsika ao anatin'le prinsipa mahazatra, mametraka atsika ho isan'ny olona afaka hibaiko an'Andriamanitra ara-panahy anefa zay iriny fotsika fotsiny. Nefa tsy zay ny tanjon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ny fiainam-piovantsika. Zay ny atao hoe finoana. Iaina ny sitrapon'Andriamanitra. Manana tanjona mandrakizay voarafitra ianao. Halleloja. Maripototra ao anatin'ny fonao ary fantatrao mazava tsara fa ny fiainanao eto ambonin'ny tany dia natao hiankinanao tanteraka amin'Andriamanitra. Olona tena hoe tsy amin-javatra le izy. Tsy miankina amin-javatra le izy, fa miankina amin'ny fitiavana le izy. Satria ny fahatanterahana rehetra dia ao amin'ny fitiavana. Araoko ao ambony zany rehetra zany ny fitiavana, fa feno fahatanterahana rehetra zany. Ozy Paoly ao amin'ny Kolosiana 3:4-5. Dia hitantsika amin'izay ny zavatra mitranga. Aiza ary ny ady no mipetraka. Ny ady dia mipetraka ao amin'ny fampaneketsika ny sitrapon'Andriamanitra anjaka ao anatintsika. Za sura fa ny voninahitra teo amin'ny azy fijaliana, voninahitra teo amin'ny azy fijaliana na tonga an' Jesosy nandresy ny herin'ny fahafatesana dia vita tao Getsemane. Vita tao Getsemane. Tao Getsemane ny ady nampandresy an' Jesosy tao Kalvaria na tonga azy nitsangana tamin'ny maty. Suran'izany ahako. Ny antony satria tao Jesosy ny teny manana ny sitrapoko aho izy eo amin'ny nofo. Fantatra fa mangirifiry le izy. Fa zao tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao. Nanomboka teo Andriamanitra nitodika tia misy olona manaiky anao ny sitrapoko noho izany satria ny sitrapoko no ekeny tsy anakery aminy fangirifirina. Hitanareo tsy mangataka ianao anaty aty hoe mafy manjono ahy, tsisy fitarainana fa rehefa nanolotra ny sitrapondray mandeha tsara era tao Getsemane tsy maintsy mitsangana amin'ny maty amin'ny farana. Atao ohatr'izao ny taninao raha azonao tsara ny zavatra tiako zaraina. Ka ny fototry ny fahatanterahana dia tanteraka sy miainga avy ao amin'ny toe-po manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika izany ao anaty vavaka tokony manam-potoana kokoa ampanaiky ny ao anatinao. Aza miresaka hoe tompo tia ny mahatery ihany, mahatery anao hoe fa fantany. Ary misy fotoana ara ny olona ozy izy hoe aza manao tahaka ny jentilisa ozy dia mieritreritra izy fa amin'ny alehibean'ny teniny eo am-pivavahana no amaliana azy. Zay ny teny Jesosy. Fariseo Sadoseo koa ohatra zany. Fa izy Jesosy rehefa mivavaka izy dia ridriny fotsiny ny trano. Fantatry indray nareo izay ny an-danitra ny ozy izy tokony ho anareo zay tokony ho anareo. Fantatry indray nareo izay ny an-danitra. Noho izany mivavaka tsy fitanisana izay zavatra ilaina. Fa mivavaka fiforetana hampanaiky ny ao anaty anjakany sitrapon'Andriamanitra. Ny olona anankiray tsara fihavanana amin'Andriamanitra dia mahalala ny antom-pisiny. Tia no ilan'Andriamanitra. Zay le hoe tsara era amin'Andriamanitra. Ianao ne mila tsara era amin'Andriamanitra. Problema ty atao tany ane very ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Satria nandà tsy akato ny sitrapony. Ny fiverenanao ny tena mahafaly an'Andriamanitra mba ho tonga isan'ny olona indray manaiky ny sitrapony. Zany tsy nataony fotsiny amin'izao. Nanao takalo sitrapony tao Getsemane mihitsy izy. Nampandefitra ny sitrapony mba hahafahany azony mahazo ny sitraponao. Dikan'izay tsy zavatra tsy nividiany Jesosy tamin'ny vidiny lafa. Ny fahafahanao mandresy tamin'ny alalan'ny fanoloran-tenany sy natonga azy navita nahafohy ny sitrapony. Tena mangifiry ny atrika ny azy fijaliana, mety tsy izay ihany koa natonga azy hoe nanao hoe oka ny sitraponao atao fa tsy ny fa le hoe ho tafasaraka amin'irainy. Ho tafasaraka amin'irainy. Ohatra mahita amin'ny Petera zany ny sitrapon'ny Petera tsy tiany eo amin'ny azy fijaliana mihitsy Jesosy satria ohatra mangifiry be ohatra hoe matsapy zany izy hoe mafy be ny aino an'le hoe ho faty ny zanak'olona.
dia eo amin'ny azo fijaliana izy dia Jesosy mitereo sanatria tsy androanao zany tonga dia nitoeriny fasafasy Jesosy dia ozy Jesosy hanivoako ianao ry Satana fa ianao tsy mba mihevitra zay an'Andriamanitra fa zay an'ny olona. Ary iny efa lazaiko tamin'ny zoma ny fitombona ara-panahy dia azo refesina amin'ny fanomezanao lanja zay ao am-pon'Andriamanitra ho ambony lavitra noho zay mamaika anao ao am-po tianao ataon'Andriamanitra. Eo zany tsika mijery hoe atraizany hoe fahalebiazana sy fahamatorana ara-panahy nanan'ny olona anankiray. Efa miatrika fampiretana izy ho adino miveny sarobidy amin'Andriamanitra fa mamaika azy zay zavatra tiany ho ataon'Andriamanitra. Menao tsara venareo? Fa na io vavaka io azy tonga dia rehefa miaina ao anaty fahatanterahana ianao dia renao mihitsy hoe misy lanja na ianao raha tonga dia sur eo am-pandoliana fa efa niainanao Andriamanitra. Fa mahatonga anao tsy manana assurance eo am-pandoliana hoe nenon'Andriamanitra ianao mbola tsy le tian'Andriamanitra naloko ny vavanao satria mampifandray ianao amin'Andriamanitra atonga n'Andriamanitra afaka anao échange fifanakalozana ao anatinao tonga dia misy fitsarana ao anatinao ny fahatsarany vavaka nasandratrao tena reny fonao mihitsy hoe any zany ary nakasitrahany. Zay ny maharatsy ny vavaka lasafay sy mivavaka tohanany sitrapon'Andriamanitra. Ao le vavaka tohanany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny volontény ianao. Misy fotoana ianao mitomany fa aza mitomany ho anao. Jesosy niteny ianao angina za hiady. Fa maneno mitabataba mitanisa amin'ny fahavoazanao. Dikan'izay te hiady ho an'ny vavaky ny olona miady ho an'ny tenany. Tonga dia misy ten'Andriamanitra miteny eo ambadika tena ory ahy. Dia izy nanisa volondonao aza voaisako. Zany ny maliny ianao. Teteny zany Andriamanitra hoe aza-pina tsony fa efa fantatro voaisako daholo ohatra amin'isan'ny volondohanao. Dia manomboka miteny indray ianao. Tompo, azoko antoka andraso aloha tany saiko mihitsy. Ihany toy izy Andriamanitra na ny miafina indrindra ao anatinao ra za mpandinika amin'ny fo sy ny vo mbola tsy miloka akory zany dia efa fantatro. Azo fetraka le izy. Inona nandrasan'Andriamanitra aminao? Tompo, inona ro mavesatra mbola tsy tanterako amin'ny sitraponao iainako. Mahatonga ny foko mora vesaran'olana ka mahatonga tadiva fa tsy le olana. Alleluia. Inona ny antony le izy? Hipitsika aminao Andriamanitra. Hitanao ty toe-po ty ianao mbola misy an'ity felona an'ity tena sakana be mihitsy. Ianao mbola misy an'ity toe-po ty mankahala ao anatinao. Ianao tokony havana amin'ny ihany asoin'Andriamanitra aminao daholy ro sary rehetra zay fananiny devoly ahodina le izy dia mody apetrany any ambadika any fa ianao amin'le fasady atao ambadika mpitory teny mahay mpanompon'Andriamanitra mahery afo mihitsy ianao rehefa teny amin'ny teny tsy fantatra zany tena miorooro ny trano mandalo ianao midaraboka daholo ny olona. Alleluia. Olona miavaka ianao tsy maninona izy daholo zany fa tsy zany mamaika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy maika miracle zany. Mamaika antsika isy Andriamanitra tsy mitovy. Andriamanitra izy nenga teo amin'ny vovoka izy nanao ny olona. Noho zany tsy misy grand miracle amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mitady olona ho ampiasaina amin'ny fahagagana ny tena marina. Fa Andriamanitra maiky ny amangolona azo ny ampiasaina hamonjy hitondra ny famonjeny eo amin'ny olona. Zava-panahy foana ny mamaky an'Andriamanitra. Jereo ao anaty Baiboly fa ny feonan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetrarehetra nizaniza mpanompon'Andriamanitra ngezabe dia zao mission hamonjy ny hafa foana. Noho izany ianao raha vao manaiky fotsiny zay le fototry ny fahatanterahana tsy afaka hanana fohitiny hafa zany ianao raha tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra manapaka ao anatinao.
zay ny anton'le vavaka aloha mahatonga anao andohalika. Andriamanitra fenoy anao ny foko. Esory ireo karazana kipitsona toetra tsy mampahazo aina ny fanatrehanao ato anatiko. Diovy amin'ny ranao sarobidy a Jesosy mba hafahako miaina n'ilay fahatanterahana hiainako ny sitraponao. Amen. Io tsy ianao nijery hoe sitrapon'Andriamanitra ve ty sa tsy sitrapon'Andriamanitra? Non. Tsy any sao dia eritreretra indray tsika hoe sao dia mba izy ary ty sa sao dia tsy izy. Tsy zay le izy. Manaiky ho tarihana amin'ny fomba tsotra fotsiny ianao. Ary any amin'ny prièranao mandritry ny alina sy ny fitokananao dia mametraka ianao ny fanamasina. Ho eto hafanamasina. Misy teny be dia be fanomen'Andriamanitra ao anatintsika amin'ny alalan'ny sekoly. Dia enonao mihitsy ilay matery ao anatinao fa manomboka mahazo toetra, mahazo faka, mahazo faka lanjany mandrakizay. Hitanareo lanjany mandrakizay. Ino le nizaraiko teto mikasika momba Metosela zanak'i Enoka. Metosela ny tenen'Andriamanitra hoe rehefa ho faty izy dia isy deluge. Zany hoe hitranga ny safidrano. Nasian'Andriamanitra ny Enoka nangororo be mihitsy Enoka. Dia hozy izy Enoka hoe ahoana ny fomba nitsiko ny fiainako fa tsy fanaperina kay ty tany ty. Zany hoe nanova ny Enoka nandritry ny 5 taona Enoka tsy niaraka tamin'Andriamanitra fa voaniseho ny vision ahatongava amin'ny Metosela niova ny zavatra satria nisy faka mandrakizay niazona amin'ny fanoloran-tenany dia voatahirina nandritry ny 300 taona dia nanjavona izy. Azonareo ny faka amin'ny fanoloran-tena tsy miankina amin'ny fahalalanao ny zavatra hain'Andriamanitra atao fa miankina, halleluja, amin'ny fahafantaranao lanja ny antom-pisinao fa tsy eto an-tany ihany fa misy mandrakizay miandry anao ihany koa. Ny fototra mandrakizay dia miazona fanoloran-tena. Ny fototra mandrakizay ho aiza ianao rehefa miala eto an-tany. Ary io tia ny devoly fafana mihitsiny. Fafana io dia nanaovany anazy. Velona ny tompo e. Velona ny tompo. Be dia be no miverin-dalana sy miova lalana. Rehefa tereny filana eo am-panompona fa tsy miorina amin'izay fototra tokony orenana ametraka ny lanjana zany mandrakizay zany. Ianao ne tahina sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ihany tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao e. Fa tsy anjaranao mametraka sy mibaiko an'Andriamanitra hitahanao. Halleluja. Ivela mifandrosoa ny fiainam-panahinao. Zany hoe raha fitahiana tsisy fiainam-panahy dia tsy mampandroso fa mampihemotra. Ary maro ny olona mieritreritra fa avy amin'Andriamanitra le fitahiana fa be dia be ihany ny mikimakina tonga le le veriny fa fitahiana io fa marinina fotsiny eo fanatrehan'Andriamanitra dia afenina mirakitra matady. Andriamanitra ohatrany ve ny tomponao ohatra amin'izay? Izy atao ambadika le izy. Dia azo antoka venao fa le atao ambony tany tsy haiko aloha. Fa nisy fotoana talohan'ny tena nionako tamin'Andriamanitra sy nandrenesako an'ilay filazantsara tsisy kilema avy aminy. Nantsiny atao anatin'ny Baiboly. Nampiasain'Andriamanitra foana. Tena reko mihitsy hoe misy karazam-pitahiana mikimaky kely zany. Fa rehefa ve jorona vavolombelona nga misy mahita iny. Fa rehefa eny amin'ny alitara ianao ahofofa fotsiny ny tanana hoe tsara ny tompo. Nefa ilay zavatra tsy tena tsara loatra. Misy mak ao ambadika eo. Fa ny tompo ny mody atao ry amin'ny alohan'ny sehatra ery. Fa zao ny zavatra mitranga. Reko fa misy pisy banga be zany foana ao anatiko. Misy zavatra ohatrany tsy mandeha zay no raha mbola zanak'Andriamanitra koa. Fa raha renoka be ao anatin'ilay zavatra tsy mety aloha dia anao s'Andriamanitra zany a. Fa misy zavatra misy petsy tafapetraka zany ao anatinao. Mandeha no dia ohatrany hoe ary le ohatran'izao ohatra misy miteny foana zany ao anatinao. Ary le ohatran'izao. Ary le ohatran'izao. Ohatra misy manao an'izany foana satria ianao mahalala. Nefa ianao minimanao dia ina ny anamarinanao tena rehefa hoe fa soavana namin'izay tsy noho ny nataoko. Satria fa nanao ny tsy nety io zany. Atsafidy a. Tsy nataoko fa nataon'Andriamanitra ho any noho izany. Tompo ifonana alohany amin'iny fa tsy hanao tsony. Dia indray misy antahantaratsy zay apetraky ny devoly ao anatinao satria ianao efa manompo an'Andriamanitra. Lasa mijelamboty ihany dia mba jelambotin'ny tompo kely fotsiny iny a. Fa tsy tenenao akaikinao atsara fa tsy asoanao zany. Teneno tena etitra tsara mihitsy atsaharo fa tsy asoanao zany. Vao nanomboka nanitsy anay ny tenin'Andriamanitra. Tena manomboka misy tenin'Andriamanitra tonga amin'izay. Lasa le teny. Manomboka manaitra anao le teny. Tory an'le teny amin'izay anao anatin'le fahamarinana. Manomboka tonga dia enina hoe misy
be tonga dia tafapetraka be zany amin'izay. Misy zavatra mafy atrenao fa zao hoe lehibe tsy miala mihitsy, tena tsy marety kaman'Andriamanitra. Misy fiadananao tsy io tsy miankina amin'ny talompe a. Zao zavatra le fiadananao anatin'ny fonao rehefa betsaka ny olona miaino anao. Rehefa feno ny stady rehefa tonga ianao anao evangelisation tena misy zavatra mangotrakotraka mihitsy any andray fitenenana mihitsy satria feno loatra korazy. Za tsy mandray micro ny olona latsaky ny zao zany. Ohatrohatry ny hoe any lehibe zany. Nieritreretanao azy. Tsy any le izy. Ho Jesosy namangy anahy. Aiza daholo ny olona nitoriana amin'ny filazantsara rehetra. Sitrana dia nakaiza ry zareo. Jesosy io. Ahoana. Ny antony dedaka koa indraindray. Any anatin'ny foko any. Raha vao tonga amina toerana anankiray dia fantatra hoe lehilahy ampiasain'Andriamanitra. Ny pastera rehetrarehetra eo amin'ny tanàna tonga dia tsy maintsy mitrokondrika daholo. Satria nahoana mpanompon'Andriamanitra lehibe. Dedaka. Miditra avy any raha dedaka. Ny olona rehetra mitetehaka daholo. F'Andriamanitra rery no miketrona. Oentin'le zalahy ty aiza ry io fahasoavana io. Ha? Oentiny aiza io fahasoavana io. Hozy izy Jesosy. Zao anefa misy foty fahamarinana ao anatiny. Misy point kely hitan'Andriamanitra. Mety tena tsy haiko fa tsy ampe mihitsy misy fotoana tena ahoana ary Andriamanitra. Ahoana reo olona dia misy fotoana mitomano andreny olona ndreny fotsiny. Vita le croisade dia eo amin'izay adony mitomano an'le olona. Aiza daholo le olona ndreny Andriamanitra. Mba tezan'le fiangonana. Tonga any amin'le fitoerana amin'izay zay. Vita le izy efa nalefany amin'ny olona daholo. Inona mitory zavatra hafa le pastera any dia ferany daholo tsy mandeha manatrika ralitsony le olona dia misy olona tonga ihany. Zay bedin'ny pastera fa aza tenenina fa zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Zay nefa nytato nanora tena sy nanana fa rehefa nalefanareo tany dia bloky. Dia za rehefa aveo zao mihitsy keny tsy mampety an'ity resaka ity satria lasa mamoro olona ho amin'ny fiangonana fa tsy manangan'olona ho an'Andriamanitra. Na io famorina io azy rehefa tsy ao anatin'ny fahatanterahana dia tsy ho an'Andriamanitra fa ho an'ny olona. Ny antony dia tsotra. Lasa miantehitra amin'ny fahasoavan'ny olona anankiray asa fanompona mitondra fahafatesana. Lasa miantehitra amin'ny fahasoavan'ny olona, fahasoavana ao anatin'ny olona anankiray fa tsy miantehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mivantana. Ao amin'ny Kristy tsony ny olona. Lasa misy fitoriana mametraka ny onction ao amin'ny pitarika ho ambony ary tsy azo elana. Manomboka misy mamona. Mamona no mifen'le izy. Zay efa manomboka miariarina anareo raha ve za mangataka fanamasina mihitsy no an'ny olona mpanaraka sekoly rehetra sy mpanaraka an'ireto fandarany reto. Fanamasina ao sy discernement tsara. Foazy ny fanahin'ny olona. Amantatra tsara ny lalakaleny ho aiza ny efarany. Anarak'olona sa tena an' Jesosy marina. Problema ao anatin'ilay izy dia zao ny fampianarana rehetra tonga dia manondro tsy any amin'ny Jesosy tsony hoe ivony zavatra rehetra fa mametraka ny mpanompon'Andriamanitra ho lalina tsy azo elana. Marina ne fa tsy afaka anakany amin'ny Cornelio ny anjely ampanolo tena azy fa tsy maintsy nila Petera fa tsy tokony ho voizina ny filana Petera no ny famonjena ny Cornelio tsy maharety ao an'Andriamanitra. Satria Jesosy ny teny fa raha tsy ianao nareo izy dia mivaty ny antsoantso. Dikan'izay Andriamanitra tsy kely lalina tsy voatery ampiasa olona izy. Hitanareo lanja ametrahana ny asarobidy ny famonjena mamaky an'Andriamanitra. Ny asarobidy ny famonjena. Ny fandehanantsika ao amin'ny fahatanterahana dia misy ifandraisany lehibe ny fanomezantsika lanja ny volonté an'Andriamanitra ho ambony sy noloavina no sitrapontsika. Fa reo mpitoriana tena zao mbana ny sitrapoko. Raha ty fivoriany ty dia zao no misokatra anatin'ny saina sy ny fomam-panahinareo. Tsy mifakahitina ohatrany hoe tsy mety zany nareo raha tsy eo pastera. Mampianatra anareo alala iombona sy iavana amin'Andriamanitra.
fa tsy anaitra anareo a hitoko sy fantoka amin'ny fahasoavana zay nomena Andriamanitra menao tsara venareo zay na tonga tsika azo aina kokoa hivavaka misy fotoana ny olona ohatra na taloha rehefa eo am-pivavahana de tonga de hoe mahatsiaro ny tompo ao anatin'ny foko a fa ohatra ny olona efa ampianarana voaraiko de tonga de mahita sary le mpanompon'Andriamanitra ao anoloko foana ako vavaka ho azy ihany ary matetika raha vao bosta be am-piangonana ny fametrahana ny lanjan'ny mpitarika foana ohatrany hoe mpanompon'Andriamanitra dolirina foana amin'ny mpanompon'Andriamanitra isan'andro fa tsy Andriamanitra tsony ny resanao de zao ny zavatra mitranga ianao tsara na ianao ara malaina mivavaka satria ianao misaina satria zay foana ny zavatra renao hoe efa mivavaka ho azy le mpanompony noho izany a tsy mampaninona fa za misy couverture misy couverture zaho eno hoe nataony Jesosy olona anankiray feno ianao tsy mila zavatra hafa akoatra ny fanekenao sy ny fisokafanao iombona amin'ny fanamasina iray amin'ny fanamasina iombona amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy ary manana ny fanahin'Andriamanitra mitovy ao anatin'ny olona tsirairay avy fa tsisy nomena tombony mihoatra ndana avakeo anaty baiboly inona ny teny amin'ny boky Marka 14 ny fanahiko izy tsy valimavakolona kory izy fa valimbavaka Jesosy ny fanamasina izy tsy valimavakolona fa valimbavaka Jesosy hoe za ngataka amin'ray izy anomenareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay de ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao no navahany horaisiny satria tsy hitany nafantany fa ianareo rehetrarehetra ireo mahafantatra satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo tsy niteny Jesosy hoe fa miavaka kokoa ny eo am-petera rehefa nandrainy Jesosy ianao de fanan'Andriamanitra mitovy miato anatsika mahasamy hafa aminao angamba mahasamy hafa kely atsika angamba za manam-potoana bebe kokoa andoliana adiny 4 andiny tenin'Andriamanitra adiny 3 andoliana maraina adiny 2 de mba manakolazaina mihoatra noho ianao a ary mety manatombony satria indray relationship et communion, deep communion fiombonana lalina sy fifandraisana akaiky intimité amin'Andriamanitra ary vao manana an'izay ny olona rehetra possible ianao idepasy a aloha sokafa n'ity resaka ity afaka idepasy alavitra ianao raha manana kalitaona communion et intimité amin'Andriamanitra mihoatra noho izay nanako tsy titre le izy halleluja tsy titre le izy tsy titre nanana le izy tsy manamavo any ministera 10 sy zay fahasoavana omen'Andriamanitra ny olona tsirairay avy ao anatin'izany tsy miteny hoe aza manaja mpanompon'Andriamanitra koa ny baiboly de miteny toky ny fanaja ny olombelona fa zao sary-piary kosa randrombinana ny zavatra vitan'le tokana teo amin'ny azo fijaliana tsy afaka anao nininina aminareo zany zahay ny ran'izay hitory fahamarinana anankiray ny ampiavana anareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanany tsy zay no mifantsika teo amin'ny azo fijaliana amin'jery anareo tsy tamin'ny anaranay nanaovana batisa anareo fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta niavana amin'Andriamanitra nenareo ataovy zay iraisana aminy ananana fosy fitiavana ary fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra intimité halleluja rehefa tanterak'izay firaisan'izay tanterak'izay fitiavan'izay de afanany ho an'Andriamanitra ny ao anatinao azo aina Andriamanitra ahoana ny fisehoan'le izy pasteur hitanareo ianao le miatrika amin'ny fiainanao andavanandro iny amin'izay ny alalana hoe efa mety ny ao anatinao ara-panahy zany tsy misitona midina n'le ady eo amin'ny nofo ahoana fisitomana le izy amin'ny ady manana trolona fahadisony ianao tezitra be mihitsiny tafiditra ny nofo tsisy fiatraikany amin'le olona miainy le izy satria tsisy fitiavana mepita fitiavana tsinona ara-panahy
raha venao manomboka mangotragotraka mandray an'le izy eo amin'ny nofo oentinao midina le ady zany mahatonga an' jesosy alohany delivreny olona demoniaka onena izy aloha onena izy ao ampony ny onena ianao raha vo onena mpanota tsy mpanotatsony ianao zay fa afaka tamin'ny ota ianao de fantatrao problème an'le ota jesosy mantsy tsy nanota fa andriamanitra izy tonga de onena fotsiny satria fantany ao am'le eta misy an'le olona ny foronony hoe zao namoronako an'io de manana an'izay koa izy fa ianao ndray tsy ohatrany hoe misy fotoana mahatsiaro hoe mety manana an'le toetra an'le olona koa taloha de hitanao le olona fa iny izy mivoaka avy any manao an'le toetra anao taloha de tsy tokony hosorena ianao fa matoanao sorena mbola misy ampahany ao hoe fa maninona ary ny tsy zany nanao an'iny fa izy zay ny dika an'iny fahasorenan'iny azonareo hoe fetraka le izy de raha vonena ianao de mora amin'andriamanitra nio ny asa sy mikasika an'le izy ao anaty zay mahatonga anao itony le tokantrano tsy milamina reny mahatonga le tokantrano tsy mety milamina mihitsy mitomany le rangala le raha matoa tsisy intérêt ara-panahy mihitsy ny zavatra hoentiny fa zao tsy mandovoly izy tsy tia atsony izy zary zay raha misy bijoa ao anatiny ray mandeha sambolana eo amin'ny nofo daholo zany de mane vola tsisy hitatsony ao entiny aza fa rehefa somamy izy miditry ny trano de daroany ara-nofo daholo zany inona zany mahatonga anao mitomany eo amin'ny pastera sy mangatabavaka amin'ny pastera tsisy resaka ara-panahy mihitsiny io vadinao io zany kay tena tsisy alelovanao an'izay farahany any na very any raha fa vola tsy miditra mampikoretaka anao raha teo niaraka tamiko koa njely gabriel mety voafelaka ianao sady niampifararina vazivazy zany ny tiako tenena zany hoe ianao zany efa mieritreritra hoe victime be mihitsy ary tena mafa mampalahelo be mahazo anao fa tsisy ninina azo n'andriamanitra raisinao satria tsisy karazana intérêt ara-panahazo tena hoe hotazana avy amin'ny zavatra hoentinao zany fa rainao tonga pastera zay le mivoady teo natren'andriamanitra hoe nakaratsina nakatsarana mafy amiko le izy tiako mivadiko fa zao tsy haiko fa malahelo mifanany afa am'izany ohatra miridiridy makany amin'ny elo zany ohatra nitako zany hoe ho aiza amin'ny fiainam-panany raha zay ny tena ao anatinao de tsy akahalazy ianao hoe vao tonga izy avy any ohatra enikeninao hoe niaraka izy sy margrity ohatra zany ho de ao an-trano miaratsindra hoe margrity ny anaranao fa tsy hoe kory ianao zany dazaiko zany fa zay loha mba voatoniny eo fotsiny de tonga avy any izy andeha hody de misakisay ve aza manakaikikaiky aty farina tsy raha ny manitra anao mihitsy aneniko zany nefany raha le faran'izay gaiky be tsy fantatrao reny eny ambadika fa mahay manafy klema faran'izay zokiny miditry ny trano izy de ohatrany hoe le lafy tantely molony tsy hita mihitsy avy any fa ny adalany any avelany any efa tena to raisinao ihany izy rehefa matory amby malala satria tsy fantatrao fa manina ninin'andriamanitra fantatrao le zavatra rehetrarehetra tea nafaka niny olona iny izy amin'ny alalanao noho zany le ady aza raisina midina eo amin'ny nofo tsy ny scénario sy ny zavatra ataony tsony ianao tsy natao anara-maso ny fahadalany fa natao anova lalana azy fa raha vao matanjaka be ny refy ny fitiavana ao anatinao miovy ramose na madama tsy maintsy miovy io satria nahoana zao mipetraka le izy le etaetam-panany mahatonga anao mandoalika lasa mitomany ianao tena andriamanitra very mivadika de mandoalika ianao de ao anatin'iny izy ianao mitomany mandoalika iny hitan'andriamanitra de manomboka iasa ny lanitra ray manontolo afa tsy fomba majika ianao ataon'andriamanitra ao anatina fanovam-piainan'olona anankiray zany tsy fomba majika ny itonan'andriamanitra an'izany fa miara-miasa aminao izy zay mahatonga ny Job 22:30 milaza anafaka ny olomeloko izy ary mifadiova ny tananao no amin'izena azy hitanareo rehefa mipetraka le ara-panahy de amoraina ny zavatra rehetra avy any izy miverina le mamy be iny efa manomboka mamy misy rangazy ohatra zany efa mamy ho izy miditry ny trano de oza maintsy le raha matoa asokalin izy aka izy raha vao atao an'izany de mananina fa ianao koa mikitikitina ao de manomboka azy tena manetsika le devoly ao aminy satria mitovy ihany nareo ny anao nofo matery anao de fomba hoana ary niseho le délivrance nefa ara-panahy le izy
no zany meteza etry ame zay valiny tadiavin'andriamanitra mahalelova ianao mifanahany aloha fa amin'andriamanitra le fanahany tokony ho alelovana fa tsy le mouvement niditra ramatoa avy any le ranga iny isan'andro midaroka foana ditan'le ranga vehivavy avy any amby malala anana petsara velaty milay ery satria voamaly ny adiko de tsy aky niatsika kely iny tao anatin'ny fony tony koa sady efa tao kalin mamilava tsy mampidibola saika tonga de miverina zany dolo le any de tonga de aloha janona fa zay le tenineniny Jesosy hoe tany amin'ny fanatrena tao amin'ny sekoly fa tokony tsy hainao an'izany andao karakara nandoa ny sasana sy ny etsetra de tonga teo amin'ny sakafo sambany nanomanana de ina moa le loka faran'izay tianareo taminareo psipa tripa tsy nampaninina mihitsy tamin'izay tsy nampaninina mihitsy tamin'izay namean'le ramatoa hoe tia jerevo tripa de rehefa tonga izy atovy amin'le ridritra manitra misy sakamalaho tsara le tianareo iny de rehefa tonga izy de mba fahano nareo ve tarota mbola psipa mifampifahana sao any izy tena olona mpidongo be tena tsy ananina mihitsy taloha de rehefa mitantara an'le psipa iny de hitako mihitsy ny endriky le ramatoa mitsikitsiky verina tany amin'ny zamory voalohany de oza rehefa avy eo avereno a le izy de nameno olo tonga de felany araka tamin'le sotro zany de mipitika le sotro tamin'ny voalohany de aza ve tsara velatsy teo izy rehefa avy eo nandoalika izy vao maizy nandoalika fonaky fa tena nataoko natonga anao ohatr'izao afatoka raha namana afatoka todika ho ny de nijery fa inona ny nahazo anao fa maninona ianao nohatr'izao le tonga de sava le toka de ninana inony iny fionana ny alina iny ohatra ny tamin'ny fionan'ny zareo voalohany teo amin'le tokantrano lamany zavatra rehetra satria nanjaka ny ara-panahy ka io tsisy fomba hoe zao ataoko an'izao ianao hitondram-bavaka nefa ianao ara-tezitra be misy fonao zany tena tonga de mirombifolo alina amin'io anao zany andoalika ohatra ny oloka mandoalika efa forotra mafy mihitsy vao mety miforotra le loalika Andriamanitra fa afaka ataonao Andriamanitra tsy andriny ny hafa androko ihany naiza leny io hitan'Andriamanitra io fa za aloha aiza no alera tsisy ianao azonareo ve tiako zaraina avereno amin'ny ara-panahy na ao tokantrano na zanaka rehefa ianao miaina amin'ny ara-panahy mandray tenin'Andriamanitra de olo mifanahy mandehandeha ndre misaina ianao hoe any zao misy tokantrano mijaly no ny fitiavan-tenako any misy olona ory no le toetra koatr'izao apatsy fanamasina anao zany mangata amin'Andriamanitra rehefa tena hoe ho any an-danitra rehefa tena hoe ho ao amin'Andriamanitra sy ombona amin'ray zany de tena mila miova tanteraka tsy tokony asina hoe kristianina ohatrany hoe misy mbola miarakaraka kely aminao misy zavatra tsy mety fantatrao fa mbola ekenao hitarazoka aza vela isy hitarazoko zany androany maraina mety tsika fo misokatra be Andriamanitra mora be zany amen mety tsika lalana ny fahavelomany anapaka ao anatsika anomboka anapaka eo amin'ny fiainanao ny fahaveloman' Jesosy amin'ny fomba fijerinao amin'ny fomba fisainanao amin'ny fomba fiatsikao amin'ny fomba famindranao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao sady zany halleloja halleloja mitsangany eo amin'ny toerana misy ianao ndao tsika hivavaka amin'Andriamanitra hiaina amin'ny fahatanteran'Andriamanitra mampiasa ny fonao angatao Andriamanitra meo fanamasina amin'ny fonao mba ho ampiasaina mpitiavana amin'izay androany maraina mba hahafahan'ny fanamasina miditra tsehatra miasa mahery ao anatinao miasa mahery ao amin'ny fiainanao angatao ny fanamasina tia fanamasinao ao kanjaka atao anatiko ny fitiavanao mba tsy hanao réaction eo amin'ny nofo fa kinga amin'ny ara-panahy amin'ny zavatra rehetra zay le ady atrehako eto ambonin'ny tany ilana fandresena ady ampinoana le izy
fa tsy ady fampitolona amin'ny olana na amin'ny aretina akory fa ady ampinoana le izy mampandresy any Kristy ato anatiko manaiky ny havelomany eo amin'ny fiainako zany mivavaka takian'Andriamanitra amiko iankina tanteraka aminao Andriamanitra so diako zao sady eti ny fiainam-panahiko dia ny ety ambonin'ny tany no etiko ny zavatra rehetra reo karazany zavatra ilana fanelelana avy aminao fanampiana avy aminao hitondra fanasitrana hitondra fanafana hitondra vahaolana fantatro fa vitanao zany mijoroa Andriamanitra eo amin'ny fiainako iady ny adiko androany asanato zany vavaka zany asanato amin'ny fonao manontolo zany apetrao amin'ny fonao ny tananao teneno Andriamanitra anampy ianao mahery eo anatin'izany ady zany voninahitry ny ray misaotra raiko mendrika ianao tsara sady mpanao ny tsara makasitraka anao satria mandresy foana zahay mandresy mandrakarivo zahay noho ny amin'ny herinao famindramponao sy ny fitiavanao miasa mahery eo amin'ny fiainanay ho anao mifakasitrahana mandrakizay fo madio fo mety fo mamela heloka fo feno fitiavana fo mihevitra ny hafa mandrakarivo amin'ny ara-panahy ny mandrakizay no mibana Andriamanitra fa tsy le 70 taona 80 taona le 100 taona mandalo kely mitady tiany devoly antontona ny mandrakizay ako fa za efa nampahalalana fa ianao dia mpamindra fo ianao mpamela heloka ianao fitiavana noho izany tsy hamotsitra Andriamanitra fa hijoro mandrakarivo amin'izay zavatra takianao ny amiko tiako ianao Jesosy mety amiko ianao Jesosy mandrakizay mifamindram-ponao ny amiko amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety no fanaritsika eo an'Andriamanitra filazana rapitso alarobia dia sekoly tokatrano sy fanambinan-tsoatsika sombotsombony leny zaraiky teo mbola be dia be ny zavatra ho zarainy mama Viviane eto rapitso maraina ihany koa momba ny tokatrano azadino ny fotoanantsika ny somary vetry mitrampokon'olona analakely sy ny sabotsy maraina eo mitrampokon'olona analakely ihany fotoam-pandraisana reo fotoanareo dia samy fotoana hiavaka ifakahitantsika amin'Andriamanitra amin'ny fanotronany manomana ny fotsika mandrakarivotsika amantatra zava-panahy lalina amen ary mandroso miaraka amin'i Jesosy hatrany voatahiry na fanoloran-tena na fandrosoana any amin'ny asa mandraharahanao any anao tonga dia fantatrao mihitsy amin'izay hoe tsy le karazan'olona tonga dia hoe mpijoro mpiady intérêt be reny alleloia fa zanaky miavo afaka ny hita fity amin'Andriamanitra foana misy zavatra ny indraindray eo amin'ilay fandalovana eo iny ny jerevan'Andriamanitra anao hoe ianao ve tia tena sa ahoana fa raha vao ianao tsy tia tena homanin'Andriamanitra anao le ry ambadika ry amen misy zavatra kely mba mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa alleloia ezaka tsika mifotsika manontolo mba anana radio eto Antananarivo amen dia mety manontany zao tsika pastera santra ry mananina anina ry manenina radio atsy mananina estrade ry mety ho se lahatrehana ahoana ihany izy ty jereo masona akaikinao an'Andriamanitra zany hoe zay ataony tompo dia ataony hoe fa tsika manana fo an'Andriamanitra hoe tsika mbavaka zay hoe tsika mbavaka zay fa mino fa tsy hoely zay ampinono zany ataovy amenina moa amin'izay mba manana fahafahantsika mitory an'ity fahamarinany ity amin'ny kitsim-po tsara tena engany ny fifohazam-panahy tena anjaka eto Madagasikara ary le fifohazam-panahy marina tsy misy klema ho an'ny vahoaka malagasy zao tontolo zao amen ataovy eo am-ponao zany fa ho ataon'Andriamanitra tanteraka alleloia enoia be dia be aminareo manana fahavolombelona tsara le izy tsy hoe kory hoe firariana hoe tena zao no nataon'Andriamanitra tamiko ary tena tia za tian'Andriamanitra be min'olona rehetra zay le izy fa tena hoe aseho fotsiny hoe zao ny zavatra nisy zao ny nataon'i Jesosy anahy aza tononona kory hoe manantona mpanompon'Andriamanitra nanametra tanana reny Jesosy daholo rehefa tsy le mpanompon'Andriamanitra ny teo dia efa nataony milamina fotsiny ataoko tena nataony tamin'ny fanotronana moa tamin'ny ovina iny izy mivantana manao ny rehetrarehetra noho izany tsisy olona mendriky miamboninahitra fa Jesosy rehetra sa tsy zany dia militsika mijoro tsara ao anatin'ilay izy mamantatra amerina n'izany voninahitra zany amin'Andriamanitra io pasteur sanatra amin'ny zoma izy vao maraina tonga alohan'ny fotoana zoma izy alohan'ny fotoana dia vonany indray mivavolombelontsika eny am'trampokin'olona nalakely fa tsy hoe maraina izy dia mitazona kahe raha tsary voasazona ho tahiny Jesosy tsika menakafy mitsangana reo amin'ny toerana misy atsika indray tsodrano
Hitanareo anie Jehovah ka iaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandana rylay tiany Jesosy sady ny tiaviny namindrany fo fa izy anotrona anao. Ngamba mbola mety mahatsiaro ianao tsy fahatanterahana. Aza miainao anatin'ny fanamelohan-tena. Metezana tsotra fotsiny eo anatin'ny fonao mba ho tarihany. Teneny isan'andro izy Tompo, tia handroso miaraka aminao. Raha mbola vonona ny eo am-ponao handroso miaraka aminy, Jesosy vonona ny tantana anao foana. Sady izy tsy hanary ianao any an-dalana zany. Be dia be ny faratsiana mety mbola niainanao tany amin'ny lasa, fa izy manitsy anao eny an-dalana mba hiaina ny fahatsarany arakaraky ny androsonao. Tsy manary an-dalana Jesosy, ary tsy mamotsotry izany izy. Mandra-pahatonga anao eo akaiky ny rainy. Tamin'ny vidiny lafo ny vidianany anao. Tamin'ny rano sarobidina latsany no vidianany anao tamin'ny fofeno famondram-po izay miteny mihoatra lavitra no fahadisoanao. Maneke fotsiny hoe diso ianao. Dia avelao Andriamanitra, anitsy ianao ao anatin'izany mba ahafahany mitondra anao amin'ny alalan'ny fanahany eo amin'ilay paradisa feno voninahitra. Dia ny ety ambony tany dia afaka hisitraka izany sady manandrana ny herin'ny fiainanao avy miaraka aminy. Ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay anie, ny voninahitra izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ankehitriny ery mandrakizay. Amen. Zanao fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao